Betsaka izay kabary sy fampanantenana efa natao teto izay nanomboka ny taona 2024, 2025 dia iny nitranga iny moa ny fanonganam-panjakana. Nisy ny efa nafantatra fa hoe fampandriana drisa io, fa tao ireo nanantena fiovana tokoa. Inona kory ny teo fa vomi ny hamafy ny fiainana ary ny handangana ny vidin'entana, ny totongana ny vola malagasy, ny tombo ny fanafarana entana, ny tombo isy ireo tsy hanasa, ny tombo ny asan-jiola sy asan-dalo ka hatramin'ny tantsahavy no misy makan-keriny, herisetra sy von'olona no re sy hita etsy sy roa. Tsy mila fanazavana be fa ny rehetra ny mahatsapa ankehitriny, fa tsy mamely sy tsy mahavita azy ny fitondrana orange ny lokaloka fa hanao revolisiona teto. Fahasahiranana isan-tsehatra no misy eto Madagasikara, simba ny fanabeazana, marary ny toe-karena, sarotra ny maminavinany ho avy, maro ireo manomboka very fanambola velona. Tsy manana vahaolana andresena ny fahantrana sy anatsarana ny fiainan'ny malagasy ny fanjakana fa variana ny sehoseho sy endrika ivelany izay fototry ny olana tsy mety voavahana efa. Tratry ny tsy fanjari-tsakafo mitarazoka ny 7,9% ny zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara, misy akony ratsy amin'ny fitombon'izy ireo izany. Tsy vitan'ny fizarana tosika fameno isaky ny fety ny famonjena ireo olombelona ireo fa tena mila politika mazava sy mitohy mandava-taona. Hita ho sepitra ihany ny sampandrara misahana ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo satria maro loatra ireo olona voakasika, tsy ampy ihany koa ny vola ampelatanana. Tsy misy vahaolana matotra fa toa miandrandra fanampiana lavara malagasy. Etsakilan'izay anefa mandeha ny afera avolenta, trafikana volamena, trafikana biby tsy fahita fa tsy eto Madagasikara. Izao idirandry bebizina indray hatramin'ny fiaramanidina. Vola be io matoa misy say maty. Fa ny vahoaka moa tsy azo izay vola be izay fa manaraka vaovao fotsiny eny ihany e. Anjaran'ny fitondram-panjakana ny mandamina ny politika hifandraisana amin'ny any ivelany. Hoy ny fanazavan'ny vondrona politika ilay fara na ilay fitiavana antsika rehetra. Efa nilamina ny diplomasia iarahana amin'ireo firenena anatin'ny vondrona ara-baritra aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika. Hoy ny filohan'izy ireo, Georges Rafanomezatsoa. Matoa mandray ny fihaonan'ny Sadaika isika ary maro ny vokatra ara-toe-karena andrasana anatin'izany. Ny fatokavana Sadaika eto dia antenaina hitondra zava-baovao amin'ny relation internationale na Madagasikara sy ho an'ny Afrika moa indrindra. Rehefa misokatra ny relation internationale dia misokatra bebe kokoa ny fandrarana. Dia rehefa misokatra ny fandrarana dia misy ny zavatra facilité ao anatiny ao. Izany hoe mety maivana ny taxa, ny impôt dia mety mora ny fifandraisana ara-baritra, dia mety midina daholo ny vidin'ny asa. Mety misy ohatra hoe entana avy any miditra avy any avelany zany miditra maketo amintsika na fandarana eto Madagasikara makany Afrika, ny Afrika makaty, dia mety mampihena ny coût amin'le amin'ny resaka économie zany tiako tenenina. Dia ny dikan'izany mety mitondra zavatra tsara ho amin'ny fifandraisana, tsara ihany koa amin'ny économie, mety mampidi-bola, mety mampiakatra kely ny lanjam-bola malagasy dia mety ampitombo ihany koa ny économie nationale. Manaraka hatrany ny toetra ara-pirenena ny ilay fara ary manararoatra manamafy izy ireo ankehitriny fa tsy tompona andraikitra amin'ny afitsika ny anaran'ny vondrona voalaza teo sy ny antoko politika ilay fara. Hoy hatrany ny fanazavany. Sy nahy mandrakariva izay membre de bureau sy membre de fondateur n'ilay fara fa ireny olona mitonona n'ilay fara dia efa nijoro ara-panjakana tamin'ny 2020 ary nisy tantara ny fijoroan'ny ilay fara. Ireny olona ireny izay tsy tao anatin'ilay fara mihitsy, sady tsy membre fondateur, tsy membre de bureau fa misoloky zany. Tonga dia tsorina hoe sady misoloky no misandoka ny anaran'ilay fara, mahasahy miteny eny amin'ny télé sy ny any aman-jery rehetra hoe vice président national ilay fara, président ilay fara, fa ny tenako ihany Rafanomezatsoa Georges ny président ilay fara. Dia efa nataonay napetraka eo amin'ny SG, secrétaire général, DIRCAB sy ny tompona andraikitra politika ny DG ny mikasika ny politika amin'ny nivon'ny intérieur zany efa nametrahanay taratasy daholo mikasika an'izay zavatra izay. Ary izay dia tena andray fepetrana poursuite judiciaire mikasika ny fisandohana ny anaran'ilay fara.
Ny ady amin'ny kolokolo moa zany no mitohy foana satria ilay kolokolo misy foana ary tsy mitsahatra miombo mihitsy fa ny tena andrasana moa zany dia fampiarana an'ilay hoe tena prioritaire avy aty secteur ty satria izay foana no ambetiteny antsika hoe anisan'ny secteur anankiray prioritaire ty sehatry ny fanabeazana ty fa eo amin'ilay hoe miatra ve zay misy volonté politique ave entina miady amin'ny kolokolo amin'ity sehatra ty sa tsy misy ahoana ny resaka fanambarana hoe gratuit ny frais d'inscription sy ny sisa tena miatra ve zay sur terrain. Saika kolokolo avokoa no ambadiky ny fangalana diplôma osika eto Madagasikara. Oliantsora Kotoarvelo, tompon'andraikitra eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara na ny TIMG. Fantatra izany tao aorian'ny tombana mahakasika ny loza ateraky ny kolokolo eo amin'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Nataon'ny Transparency International Initiative Madagasikara niaraka tamin'ny tetikasa miarina. Dia ambanimbany dia amin'ny resaka inscription amin'ny mpianatra zao ny fahazahoana noty tsara tena misy riskana corruption be satria ao mety anaovan'ny olona kolokolo ara-pananahana, fandaovana tsolitra, ny eo ihany koa ny hoe mahafantatra olona izy dia mahazo noty tsara, fanavakavahana. Dia ny ankoatran'izay koa ny fanaovana faux diplôme, fahazahoana diplôme moa zany misy riskana corruption be satria mandoha vola koa izy dia mahazo an'izay mahafantatra olona, corruption sexuelle, eo ihany koa ny hoe mampiasa an'izay faux rehetrarehetra ananany azahoany an'ilay fangatahana vola izay no tena betsaka. Dia eo ihany koa ny hoe fahafantaran'olona fa raha amin'ny resaka hoe iza ny tena mpanao anazy dia vao marina teo moa zany hoe ny filohan'ny université no anisan'ny tenen'ireo olona ireo zany hoe mpanao an'ilay izy olona teo amin'ny 27,000 teo moa zany nanaovana fanadihadiana ao anivoan'ny ohatran'ny hoe personnel administratif et technique ao amin'ilay sekoly fa ny tena ny afaratambo zany tenen'ny olona hoe tsy dia mpanao an'izay zany no niveau ministère ny éducation nationale fa voateny tao daholo na ny ZAP na ny DREN na ny SISCO na ny FRAM. Ny filohan'ny université no isan'ny mpanao azy raha ny valiteny azo avy amin'ny olona 704,000 no adiadiana nanerana ny faritra Nalamanga, Atsinanana, Diana, Otmatsiatra, Atsimo Andrefana, Boeny ary Anosy izay ahitana mpianatra, ray aman-drenin'ny mpianatra ary mpampianatra. Mangataka ny ampiarana ny paikady ara-politika hiadiana amin'ny kolokolo eo amin'ny sehatry ny fanabeazana izy ireo satria toa lasa resabe fotsiny ilay izy. Nisy moa ny vahaolana narosin'ny Transparency International ka isan'izany ny tokony hametrahana centre d'écoute mba hahafahan'ny olona manao fitoriana. Ny fampitomboana sekoly zao ohatra na fanatsarana ny efa misy zany raha efa miorina any ambanivohitra any ohatra. Eo ihany koa ny opérationnalisation ny centre d'écoute ireny mba hahafahan'ny olona manao fitarainana satria tsisy hoe andeha hoaiza izy ireo rehefa tratran'ny kolokolo mety ao ampianarana ihany ka aiza ao ampianarana moa izy no hitaraina fa mila zavatra avy aty ivelany. Dia manarak'izay ny vola natokana ho an'io sehatra io koa mila ampitomboana zany entina hanatsarana an'izay ary farany moa naveriko foana hoe eo amin'ilay volonté politique hoe mba hampiaro ilay zavatra tenenina mba hasivo tsy tena sivo maso fa anisany hoe mety hampivoatra tanteraka an'ity firenentsika ity raha mianatra ny zanakitsika zany.